Tony mazatra dia ny alakamisy no ividiananao ny gazety iso eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Laharana 420 sy 300 ary no ivoaka ho anao rahampitso. Toa jerentsika tao anatin'ity sary ity ary ireo matoam-baovao sy zavatsoa entin'ny gazety soa ho anao indray rahampitso. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty. Manomboka rahampitso dia ivoaka indray ny laharana vaovao amin'ny gazety soa ka ny laharana faha-efatra amin'ny 700 ny ivoaka manomboka rahampitso. Toy ny mazatra dia misy hatrany ireo lohahevitra homan'ny gazety anao mba haliana antsika mpamaky. Ny soa no ifamizaraina, ny tsara no andrandraina, so ihany fa misy ny ahitana ny karazana lamaody ka ho amin'ny rahampitso dia ny akanjo mariage miendrika lobaka izany indray no lamaody amin'ity taona 2024 ity ka ampahafantarin'ny gazety soa aminao. Ny soa fianatra, ny soa atao anatra, ny soa no iombonana, soa tsy manampetra. Eo amin'ny resaka fahasalamana kosa indray dia ampahafantarin'ny gazety soa fa ny vehivavy no mahatadidy kokoa raha oharina amin'ny lehilahy. Ny famakianao gazety soa no ahafantaranao ny fampidirana tsikelikely ny anona fanampiny eo amin'ny sakafo ny zazakely. Ny soa fianatra, ny soa atao anatra, soa no iombonana. Ny hevi-petso entin'ny mamasoa amin'ny anatin'ny gazety soa rahampitso dia momba ny fikarakarana ny volo. Sy ho adinoina ihany koa ireo lantsoratra amin'ny teny frantsay ka ho amin'ny rahampitso dia momba an'ireo mpiambina ao Vatican izay Suisse no mpiambina ka ny famakianao ny gazety soa no ahafantaranao hoe maninona tokoa moa no Suisse no mpiambina ao amin'ny Vatican izay. Aza adinoina raha dia ny rahampitso ny maka ny anjara gazetinao laharana faha-efatra amin'ny 700 amin'ny gazety soa. Tapitra teto indray ny fotoanantsika tompoko lasy tovovavy tamin'ity takariva ity. Soaranay anao tsy nisaraka tamin'ny nandritra ny fotoana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra ma-TV. Manome fotoananao kosa ny tenako amin'ny rahampitso indray. Mametraka ny veloma mandrapitafa ary tompoko lasy tompoko vavy.